Amizay efa novakiny ireo ray aman-drenitsika tamin'ny perikopa voalahatra dia ny Exodosy toko faefatra andiny ny fahafito amby roapolo hatramin'ny faharaiky amby telopolo no iarahantsika amin'ity fotoana ny toriteny ity. Ny tompony amalivavaka ny mpanompony izay fanangataka ny fanahy masina hiasa amintsika mandritra ny tenin'Andriamanitra. Notonontsika tsiraray ny amenina tamin'izany vavaka izany. Ny andiny ny faharaiky amby telopolo indrindra no mbola avahantsika riavana. Nde ovakitsika miaraka amin'ny anaran'ny Tompo zany manao hoe dia nino ny olona ary efa reny fa Jehova efa namanga ny zanak'Israely ka efa nitsinjo ny fahoriny dia niondrika izy ka niankoka. Alahady ahatsiarovantsika fiombonam-po amin'ny mpanahy amin'ireo mpanompon'Andriamanitra mitarika antsika amin'ny fikarohana sy fandaliana-pinoana atao amin'ny sahany Efjekema ity alahady ity. Mbola iraisantsika amin'ny hevitry ny perikopa manao hoe miorina amin'ny finoana ny mpino. Andriamanitra toan'iza no inotsika. Andalina isika ny hoe Andriamanitra manahoana tokoa moa ny Andriamanitra izay inotsika. Amin'io andin'io riavana dia azahoana mandoatra fa ny Andriamanitra iorena ny finotsika dia Andriamanitra miaino. Amin'io andin'io dia ahafahantsika milaza fa ny Andriamanitra inotsika dia Andriamanitra mijery. Ary amin'io andin'io ihany no ahafahantsika mamaritra fa ny Andriamanitra iorena ny finotsika dia Andriamanitra miasa. Tsy azo sarahana amin'ny toko fahatelo manontolo ny toko faefatra izay manambara ny fiantson'Andriamanitra ny Mosesy hitarika ny zanak'Israely hivoaka avy amin'ny fanandevozany Egiptiana ho amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Fiantsona any Mosesy. Nahoana moa? Mamaky isika ao amin'ny toko faharoa ny andiny fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Toko faharoa amin'ny bokin'ny Exodosy ny andiny fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Dia zao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tao anatin'izany andro maro zany dia maty ny mpanjakan'ny Egipta ary ny zanak'Israely ny sento noho ny fanompony ka nitaraina. Ary niakatra tany amin'Andriamanitra ny fitaraina noho ny fanompony. Ary Andriamanitra nandre ny fitarainany dia nahatsiaro ny fanekena tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ary Andriamanitra dia nijery ny zanak'Israely ka nahafantatra azy. Ny Andriamanitra iorena ny finotsika dia Andriamanitra miaino. Nandre ny fitarainany ary dia nandray andraikitra. Mbola amafisin'ny andin'ny fahafito zany toko fahatelo andin'ny fahafito amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, efa reko ny fitarainany no ny ataony mpampiasa azy, ny fantatro ny alahelony, dia efa nidina ho zao amonjy azy amin'ny tanany Egiptiana ka nitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho amin'izay tany soa sy malalaka. Ny Andriamanitra iorenan'ny finotsika dia Andriamanitra miaino. Raha namaky ny filazantsara ka ny marika toko fahadimy koa isika ny andiny faharaiky amby telopolo, Jesosy Kristy dia nandre fa nisy olona mikasika azy. Izy zany mikasika izany. Miaino Andriamanitra riavana. Fahorian'ny zanak'Israely, firenena nofidiny, notonon'ny zanak'Israely teo anatrehan'Andriamanitra, niaino Andriamanitra. Ny fahorian'ilay vehivavy narary 12 taona ny tsidra, niaino Jesosy reny
ny fitaraina n'ilay vehivavy mikasika ny akanjony. Ao anatin'ny olona be dia be hien'ny Jesoa ilay vehivavy mila vonjy, mila fanasitranana. Ao anatin'ny firenena maro enon'Andriamanitra ny fitaraina ny zanak'Israely, firenena no fidiny. Miaino Andriamanitra. Rehefa niaino Andriamanitra, miverina eto amin'ny toko 4:9 faraka amby 30 isika, dia naniraka ny Mosesy sy Arona Andriamanitra mba hiteny amin'ny zanak'Israely ho fanamariana fa ren'Andriamanitra ny fitarainany. Mandihana ny afatra teny hoe ho avy Andriamanitra anafaka, ho avy Andriamanitra anafaka. Niaino Andriamanitra ary dia nampitondra teny any Mosesy sy Arona hanambara ny fanafana. Indraindray isika riavana dia mieritreritra hoe mitaraina fa tsy misy miaino, menomenona fa tsy misy mandre. Atao ny hetsika samihafa, etsieroa, ankalamanjana, anaty trano, bapampa, misy miaino sa tsisy miaino. Atao ny fanamariana, ny ara-dalàna na tsy ara-dalàna, ohatry ny tsisy mandre, misy miaino sa tsisy miaino. Fa izao, ity soratra masina ity dia milaza amintsika hoe raha tsy mandre na tsy mahazo ny resaka tiantsika holazaina, ny olona manodidina antsika no ny fahoriana mafy izay mianjady amintsika, ilay Andriamanitra iorena ny finoantsika dia Andriamanitra miaino. Tena miaino Andriamanitra. Ary rehefa ren'Andriamanitra ny fitarainantsika dia maniraka mpanompo izy hiteny, mifanandrify amin'ny zava-mitranga eo amin'ny fiainantsika. Izany ilay Andriamanitra iorena ny finoantsika riavana. Amin'izao zava-doza mitranga etsieroa, mampitaraina ny isam-batan'olona, mampimenomenona ny fiarahamonina, ary mahatonga antsika tena ifampiresaka, karazana tsy fandriampahalemana, karazana fahoriana any amin'ny isam-pianakaviana, any amin'ny ankonana, dia izao no tsarovy mandre Andriamanitra. Tandremo nefa sao tsy miorina ny finoanao, ka ny ankafy ianao mitaraina, toa miteny amin'ny rivotra ianao raha mba milaza ny zavatra mahory ianao. Tandremo sao any ankafy ianao no hiteny, fa satria miaino Andriamanitra aoreno ny finoantsika amin'ny olana izay mahazo ny firenena, amin'ny sarotra izay mety lalova ny fianakaviana, amin'ny zava-manahirana ny isa-tokantrano, ary ny zava-tsarotra mety andalovanao manokana. Fantaro fa Andriamanitra izay inoantsika dia Andriamanitra manatsofina sady miaino. Aoreno ny finoantsika. Fa amin'izao andinin'izao koa dia voatsipika fa ilay Andriamanitra ny zanak'Israely, Andriamanitra iorena ny finoantsika dia Andriamanitra mijery. Hoy ny soratra masina, ary rehefa reny fa Jehova efa namangy ny zanak'Israely ka efa nitsinjo ny fahoriany, dia niondrika izy ka niankohaka. Namangy sy nitsinjo, namangy ary efa nitsinjo ny fahoriany. Ireo voambolan'ireo riavana raha tomorina dia milaza fa ilay Andriamanitra ny zanak'Israely, izay Andriamanitra ivavahantsika koa mandraka ankehitriny, dia Andriamanitra miditra any atokantranotsika, izay ilay hoe mamangy ary mitsinjo. Raha ny dikany dia hoe koa mitsidika, mbola miditra any atokantrano ihany zany fa tsy mitsidika eo am-baravarakely. Ny voambolana hoe mamangy
dia miaraka indrindra amin'ny fahoriana raha zoy manjo ny olona. Ny teny hoe kosa mitsidika dia ampiarahana amin'ny famangina raha toka marary ny olona anankiray. Ilao zany ny fitenenany dia amangy marary. Tsia, amangy manjo fa tsy amangy marary. Itsidika marary no filaza. Zany hoe ny zanak'Israely dia sady toa idira manjo no marary koa. Ary hita an'Andriamanitra zany. No vangin'Andriamanitra izy satria tena mafy ny manjo. No tsidian'Andriamanitra izy satria marary ny fiainany. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mijery, mamangy amin'izay manjo atsika, ary mitsidika amin'izay marary atsika, tsy eny ivelambelany fa miditra ao atokantranotsika. Izay ilay Andriamanitra tonga nofo miara-monina amintsika. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, tsy fiainanao manokana ny zava-mitranga amin'ny fiainanao. Tsy fiainana ao anaty trano mihidy ny zava-misy any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy, fa fiainana jeren'Andriamanitra avy any ambony, idinan'Andriamanitra ilay tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Te hiditra amin'izany Andriamanitra, anjaranao ny sisa amoa ny varavarana ho an'Andriamanitra ve ianao ao anatin'ny fonao. Hampiditra an'Andriamanitra eo amin'ny fiaina tokantranontsika ve isika, fa mahita izy ary mamangy sy mitsidika. Zao vanim-potoana zao angamba mety mahalana ny mamangy ianao ray aman-dreny ny zanaka. Mety ifampitadiavana ny fotoana, ifamanginy ny mpiray-tam-po. Fa isan'andro mandrakariva Andriamanitra dia tonga mamangy ary mahita ny manjo atsika. Isan'andro ary mandrakariva Andriamanitra dia tonga mitsidika ary mahafantatra tsara ny maharary antsika. Izany ilay Andriamanitra mamangy sy mitsinjo ary mahita ny fahorian'ny olony. Ny Andriamanitra ivavahantsika, iorenany fonontsika dia Andriamanitra mamangy sy mitsinjo. Fa ny fahatelo ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra miasa. Ny afatra nampitondraina ny Mosesy sy Arona dia filazana hoe hanafaka ny zanak'Israely izy. Ao amdika teny ombonana eto Madagasikara, io andininy faharaiky amby telopolo io, dia lazaina koa hoe dia nino ny vahoaka ary nahatakatra fa Andriamanitra dia efa nahita ny fahoriany tokoa ka anao fanafana ho an'ny vahoakany. Nahita ny fahoriany tokoa ny tompo ka hanao izay hanafana azy. Hiasa Andriamanitra, ny teny nampitondraina dia ny filazana ny fidiran'Andriamanitra antsehatra ka hiasa ho amin'ny fanafana ny zanak'Israely amin'ny fahoriany. Fikasan'Andriamanitra tsy miravoravo tanana, vonina hiasa sy hanafaka izany riavana. Teny fikasan'Andriamanitra milaza famonjena avy amin'ny Mosesy sy Arona. Dia torak'izay ihany, raha miatrika zavatra manahirana isika, fiangonana atao anatiny, na fiangonana eny amin'ny fiarahamonina tahaka ny mpiarahamonina rehetra, dia tsarovy fa tsy miravoravo tanana ao anatin'izany Andriamanitra. Tena miasa Andriamanitra. Matoki fa tsy mitaza-potsiny Andriamanitra, mampitondra teny ho fampahirezana izy, mampitondra teny ho tanterahana izy. Izay ilay Andriamanitra inotsika. Tsy miteny femiteny izy, fa raha miteny izy dia miasa. Raha miteny izy dia miasa. Manana fikasana tokoa ny amin'ny fiainako sy ny fiainanao Andriamanitra. Ary manakambara amin'ny zava-misy sy mitranga amin'ny toe-javatra rehetra, amin'ny karazan'olona rehetra. Matoki fa Andriamanitra miasa ny Andriamantsika, aoreno amin'izany Andriamanitra miasa zany ny finonao. Misy Andriamanitra ohatrany tsy aninona ny volanao foana ny lany.
12 taona ilay vehivavy narary efa lany aiky tamin'ny fitsaboana tady sy aroa fa tsy mba zany ny Andriamantsika vao mikasika manatona sy mikasika ny tompo isika dia hiasa izy ry havana malala rehetra amin'ny tompo miorina amin'ilay Andriamanitra miaino ny finoantsika lazao izay tiana ho lazaina fa Andriamanitra tsy leo miaino miorina amin'ilay Andriamanitra mijery mamangy sy mitsinjo ny finoantsika aza manao hoe tsy hitan'Andriamanitra ny manjoanao aza mieritreritra hoe tsy miaraka aminay amin'ny fifalianay koa Andriamanitra mijery sy mitsinjo izy miorina ao amin'Andriamanitra lay miasa mandraka ankehitriny ny finoantsika misy asa tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainan'ny firenentsika eo amin'ny fiainam-pianakaviana sy ny ankonanao ary ny fiainanao manokana avela ho hiasa Andriamanitra amen